maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ianaran'ny tompo manao hoe ary ny lanitra idiran'ny fahagagana ataonao Jehova ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olona masina. Fa iza ny an-danitra no mitovy amin'i Jehova ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehova. Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masiny ary hajainy izay rehetra manodidina azy. Jehova Andriamanitra maro, iza ny mahery tahaka anao Jehova ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka amin'ny fisavovon'ny ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Ny dera ny laza, ny haja ny saotra, ny voninahitra izay efa nao hatraihatray, indro atolotrainao eto anatrehanao ry avy indrindra. Ho anao mandrakizay anie izany, fa mendrika anao loatra. Iza amin'ireo Andriamanitra moa no tahaka anao Tompo, izay lehibe amin'ny voninahitra manerana izao rehetra izao. Ankehitriny faly izay satria nampaherezonao, omenao tombon'androm-pahavelomana, afaka miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Tompo, misaotra noho ny amin'ny antsonao anay, fa te hanavao anay mandrakariva ianao. Ary izany indrindra nangatahanay aminao no mba hamanginao ny fonay, hanadiovanao anay, hamelanao ny elokay tamin'izay rehetra tsy fahatanteranay teo anatrehan'ny voninahitra ao. Manota izahay amin'ny teny, amin'ny fisainana, amin'izay rehetra ataonay, ary manao izay tsy marina eo anatrehanao. Ianao anie Tompo, hamindra fo aminay. Ianao hamela ny elokay, hanavao anay amin'ny alala ny fanahy masina, ary nonay santenainay fa manatanteraka izany ianao. Araisinay finoana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay atolotra ao anay amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Ankehitriny ary mivelatra eo anatrehanay ny teninao, ny teninao izay mofo aina, mitondra fahavelomana ao anay. Ianao anie hampianatra anay fanahy masina, ary tahiry ny teny eo am-ponay, hampahery anay iorenanay amin'ny finoana, indrindra hiavozanay ao aminao ao anatin'izao fandinihan-tena sy ny herinandro masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mipetraka ny fiangonana. Ny mofonay nanjarantsika indray amin'ity ity avako dia arak'izay voalahatra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 9 andininy 12 ka hatramin'ny 15. Lioka 9 andininy 12 ka hatramin'ny 15. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambo kely Jesosy sy ny mpianany, ary hoy izy taminy, andeha isika ankeny ampitany farihy. Dia lasa izy. Ary noho nandeha ny sambo kely dia azony torimaso Jesosy, ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy, ka nila ho feno rano ny sambo, ary saiky nahita loza izy ireo. Ary nanatona azy izy, dia namoa azy ka nanao hoe, Tompoko, Tompoko, maty izahay. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano, ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe, iza moa ity? No mandidina rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany. Amen. Ray masolo, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany anie ry havako ny fahasoavana. Amen. Miroso hatrany isika ao anatin'ny herinandro masina rehefa alarobisady amin'ity anio ity. Mialatsiny. Raha tsy haivitsika kely tao amin'ny sampandrofia dia
nampianarin'ny tompontsika ny amin'ny atao hoe Jesoa mpanjaka, ary nampianariny mba hanaiky ny fahefany amin'ny mampanjaka azy, ary sitraka ny fiadanana zay atolotry ny tompo atsika. Ny alatsinainy masina isika dia nampianarany amin'ny atao hoe toe-po mamindra fo, ary vao omaly dia ny amin'izay tokony ho tandremana mba tsy ho tratra ny toe-po ratsy toy ny an'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary koa ny an'ny Jodasy isika. Fa amin'ity an'io ity indray ry havako dia harena vaovao no omen'ny tompo atsika amin'ny alalan'izao teny izao. Manomboka an'io ihany koa dia efa miova loha hevitra sahady ny fiangonana manao hoe mampandresy ny tompo, mpandresy ny tompo, azafady, mpandresy ny tompo. Ary ity perikopa ity dia tsy zoviana amintsika ny amin'ilay tantara, ny amin'ny tafio-drivotra izay tao an-tsambokely rehefa restory ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra. Arak'izao sary ahitantsika azy zao dia maneho ny fiarahana amin'ny tompo eo anivon'ny asa fanompoana, eo anivon'ny fiainana andavanandro no kisarisary asongadin'ity tantara izay tantarainy lioka amintsika ity. Ary eo anatrehany zany fiarahana amin'ny tompo izany amin'ny mampino kristianina atsika. Inona no afatra izay omen'ny tompo atsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao? Ny voalohany dia zao hoe ny fanarahana ny tompo dia ilana fiomanana mandrakariva. Ny fanarahana ny tompo dia ilana fiomanana mandrakariva. Satria nahoana? Ekena tsy azo lavina. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra izay miara-dalana amintsika. Ekena fa Jesosy no tompo, mpanjaka ny mpanjaka izay ekentsika ao amin'ny fahefana. Nomena ny heritry ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Ekena fa tsy ho nomena fanahosa isika fa fanahy mahery. Zao nefa miaina eto anatin'ny tontolo efa rava ny ota isika raha mbola mitafy ny nofo amandra. Ary izay no ampioman'ny tompo atsika amin'ny alalan'izao teny izao. Ny fiarahana amin'ny tompo ry havako dia ilana fiomanana mandrakariva. Fiomanana toy ny ahoana moa? Miomana amin'ny zavatra tsy ampozina, miomana hiatrika ny zavatra sarotra. Satria nahoana? Satria lay devoly izay fahavalontsika olombelona, izay efa noresen'i Jesosy tamin'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty, dia tsy faly amintsika ny amin'isika izay vita fihavanana indray tamin'Andriamanitra, izay nopotehany zany fihavanana zany tao amin'ny fahalavana. Ary dia tsy faly amintsika izy, araka ny tenin'ny epistily izay nosoratan'i Petera, mandendeha tahaka ny liona, mierina mitady izay arapana izy. Ary raha tsy miambina isika, raha tsy miomana isika, dia tena ho viravirainy ary ho montsampotsaniny amin'ny fizahan'ny toetra maro samihafa izay tsy maintsy lalovantsika sy ny fakapanazy izay tafy Satana amintsika. Ka niendrik'ilay tafio-drivotra sy ilay alon-drano izay manonja mafy dia endriky ny zavatsarotra izay tokony homanan'ny mpino mandrakariva rehefa miaraka amin'ny tompo izy eo anivon'ny fiainana andavanandro. Jesosy natory reniky ny torimaso. Azo hiverina ry havako fa eo anatrehan'ny asa fitoriana izay ikelezan'ny tompo aina tamin'ny fotoan'andro, mandeha ditongotra makety sy makeroa. Io manko mampiadevitra be lody natory ve ny tompo sa ahoana? Azo atao daholo ny mihevitra an'izany. Fa eto dia sasatra tahaka ny olombelona rehetra izy. Jesosy moa dia sady olombelona feno no Andriamanitra feno. Ary rariny loatra raha restory izy ka nanjarina ny rotsorotsy azy tao anatin'ny torimaso lalina lay fanevahevan'ny sambo noho ny alon-drano sy ny tafio-drivotra. Izany ry havako dia mampanomana antsika mandrakariva amin'ny fanarahana ny tompo. Indraindray isika mahatao mahatsapa hoe nafon'Andriamanitra ve ao miatrika ny zavatra sarotra tahaka an'izao, fa aiza raha ny tompony tao tsy miditra an-tsehatra. Kanefa zao hoe tadidio tsara, tsy matory izy akory, fa reny rehetrarehetra reny dia eken'ny tompo mba hitranga eo amin'ny fiainantsika, mba hahafahantsika matoky azy manaiky ny fahefany. Ary jereo fa ny zavatra nasian'ny tompo eto dia hoe noteneniny mafy ny rivotra sy ny alon-drano
arindro fa nitsahatra ny tafio-drivotra. Zany ny fahefan'Andriamanitra ry havako. Ary reny rehetrarehetra reny dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika. Izany nampitandremany tompo antsika hoe mandrakariva aoka iomana isika. Arona ny voalaza ny filazantsara araka ny lioka ihany toko faraky amby 20:4 tapany voalohany dia zao nambarana hoe fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery ianareo. Fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery ianareo. Zany ny fiomanana tokony ataontsika mba tsy hanapoka atsika ny zavatra tsy ampozina zay mety hitranga eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tahaka an'izay nitranga eto. Eo ary havako amin'ity androany ity dia mampianatra anao ny tompo hoe aoka hiomana mandrakariva e, aoka hiambina isika, aoka isika tsy ho varimbariana foana fa tena azoto mandrakariva ifandray amin'ny tompo, angataka amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina mba hananantsika hery, azotsika miatrika ny zavatra tampoka zay tsy maintsy atrehantsika. Inona ny zavatra sarotra zay lalovan'ny olombelona ne? Mety misy ny tsy fahasalamana, mety misy ny olana ara-pianakaviana maro samihafa, fikorontanana tokantrano ve, eo anivon'ny asa fanompona, mety misy ny tsy fitovikevitra ka mety hahatonga fifandirana. Reny rehetrarehetra reny dia ilaina fiomanana, ilaina fiambenana, ilaina fitandremana mba tsy hahatonga atsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika raton'ny Satana ka indro isika iozongozona ka tsy hatoky ny fahefan'Andriamanitra zay miaraka sy manatrika atsika isan'andro san'andro. Mahereza ry havako. Zavatra faharoa dia zao hoe ny fanarahana ny tompo dia ilaina fiorenana ny finoana lalina. Ny fanarahana ny tompo ilaina fiorenana ny finoana lalina. Rehefa vitan Jesosy ilay fampitsaharana ny alon-drano sy ny tafio-drivotra mahery zay namelo ny samby kely, dia zao nataony tamin'ny mpianatra hoe aiza ny finoanareo, aiza ny finoanareo. Ity finoana ity ry havako dia anisan'ny zavatra tena lalina tokoa ny mamantatra sy miaina azy raha ohatra ka jerena fijerintsika olombelona ny fiainana andavanandro. Fa inona moa ity finoana ity? Raha zavaina tsotsotra dia io le zavatra zay mahatonga atsika hihetsika anao ny asan'Andriamanitra. Raha zavatra anankiray zany dia io finoana io mihitsy no mahatonga fihetsehana ara-panahy, ary mety ho ara-batana ihany koa aza, noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, noho ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina ahatonga atsika hanao ny asan'Andriamanitra. Ka ny finoana dia fanehoana ny zavatra. Ahoana ny ambaran'ny bokin'ny Hebreo 12:1. Sokafantsika ny baibolitsika. Hebreo 12:1. Zao nambarany hoe ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany ry havako ny atao hoe finoana. Ary io finoana io dia atao miorina tsara amin'io ny fotsika. Finoana inona moa? Finoana tsy izay finoana rehetra kory dia finoana. Misy daholo ny karazana finoana, fa ny finoana izay ambara dia ny finoana an' Jesoa mpanjaka, Jesoa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra zay neken'ny tompo anam-pahefana any an-danitra sy ety an-tany. Izay ny teny hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miorena amin'ny finoana lalina ry havako, fa rehefa tsy miorina amin'ny finoana isika eo anatrehan'ny tsy ampozina zay atrehantsika tampoka, indraindray mety ho tafitohintsika ka ho lavo, ary ndra ho tafasaraka indray amin'Andriamanitra. Ry havako, mampianatra antsika ny tompo amin'ity anio ity aiza ny finoanao. Move tena miorina marina amin'ny finoanan'i Jesoa ianao, fa ny finoanane fahatokiana, fa ny tompo ilay mahefa ny zavatra rehetra dia miasa eo amin'ny fiainanao. Tahaka an'izay nasehony tamin'ny mpianatra eto, gaga izy ireo fa lehilahy manahoana rity, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Satria nahoana? Izy ny andohany izao rehetra izao. Noho ny amin'i Jesoa dia nohariana izao rehetra izao, araka ny voalaza ny obolana 9. Ary
izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ilay teny tonga nofo izay tao amin'Andriamanitra. Dia mahery zary ry havako eo anatrehan'ny fiarahana amin'ny tompo dia izao hoe miorena amin'ny finoana. Izao nambaran'ny apôstôly Paoly eny amin'ny bokin'ny Kolosianina. Kolosianina 4 ny 9 sy ny 7 dia izao nambarany hoe koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa ka mamakat tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mahazotoa amin'ny fisaorana. Mamakat tsara ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Izany no ambaran'ny apôstôly Paoly ry havako. Ary isika dia mahalala tsara inona moa no faneva izay nijoron'ny FJKM tao anatin'ny 9 taona lasa ary mbola tohizana amin'ny taom-piasana manaraka. Izao nambarany hoe koa amin'izany ry rahalahy malalako miorena tsara aza miova dia mitondra ilay izy hoe ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Miorena tsara aza miova. Dia miorena ry havako amin'ny finoanan'i Jesosy. Fa izy anefa nandrisy izao tontolo izao hoe mety handalo fizahan'ny toetra mamay isika, handalo fahoriana isika ety amin'izao tontolo izao nahitantsika ireny fa matoky fa Jesosy efa naharesy izao tontolo izao. Miravina ny alon-drano, mitsahatra ny tafio-drivotra. Rehefa miorina amin'ny finoanan'i Jesosy isika, matoko ny fahefan'i Jesosy mampitsahatra ny tafiotra rehetra. Dia ny tompo anie ampahery antsika ry havako, indrindra koa manoloana ity tontolo andro izay miandry antsika ity indray ny fiainana andavanandro. Miomana mandrakariva ry havako hiatrika ny zavatra rehetra mety isiny tsy ampozina kanefa eo mandrakariva ny tompo. Aza matahotra miorena amin'ny finoana. Ho aminareo anie ny fahasoavana, ny fanahy masina hitahiry izany ao am-ponareo, ampahery anareo. Hivavaka isika. Saotra tompo fa mpandresy ianao ary mampandresy anay. Sitraka ao indrindra ny anananay toe-po tahaka ny an'izay efa nandresy, satria ianao dia naharesy izao tontolo izao. Inona moa tompo ny fiainana eto amin'izao tontolo izao izay efa rava ny ota no tsy hanam-po izahay ny amin'izay tampoka mety hiatra eo amin'ny fiainanay. Fizahan'ny toetra, fakam-panahy maro samihafa. Amin'ireny anefa ianao dia mampianatra anay mba hahatonga anay hiorina tsara amin'ny finoananao Jesosy, hahatoky ny herinao sy ny fahefanao, fa tsy misy tsy hainao atao satria ianao dia eo mandrakariva. Indraindray azy izahay dia mihevitra fa matory ianao. Ianao dia tsy mba matorina rendrihana fa eo mandrakariva mamomba anay. Tompo, ampitomboy ny finoanay ary ampiorenao ny finoana izahay. Da io ary ny tontolo andronay hiatrika ny fiainana andavanandronay izahay. Ambiny mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ny fahasoavanao tsy hiala aminay ho aminay isanandro isanandro. Mampaherezanay fanahy masina. Sitraka ny miara-miombona amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay no izay na sahaza ao anay ary mamela melokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry havako, ny jodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanterahany aminao izany. Indro tsy matory narendrena ny mpiaro anao. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina. Amen. Mahireza ry avo.